Andriamanitra misaotra anao a ianao no nanendritra ny iraka ho avy eto amin'ny toerana ity indray nambarany amin'ny teninao Jesosy eo apetrao ambavako ny teninao dia feno ny herin'ny fahasoavana avy aminao a ianao Andriamanitra momba eto amin'ny toerana ity aoka ianao no hitan'ny olona ho tsapan'ny olona eto mifanatrehanao androany Andriamanitra mampiteny araka ny sitraponao ianao Andriamanitra manositra amikery ianao ary ankoa androany dia izao isy fanafana mahery vaika eto isy fanasitrana isy vahaolana mahagaga avy amin'Andriamanitra koa na iza tonga eto Andriamanitra ao dia aza vela misy mialamaina izy amin'ny anaran'i Jesosy ho tahinany ny tenin'Andriamanitra ho tahinany izao fotoana izao andrenesany ny teny fanamasino miasay ianao manokatra ny vavany mpanomponao ianao Andriamanitra mampiteny araka ny sitraponao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen ny loha hevitra ianarantsika androany satria ny fotoana izay ataontsika isaky ny amin'ny fito sy ny amin'ny raika amby folo ora moa dia araky nefa fantatsika dia hoe spécial délivrance na hoe fanafahana manokana amin'ny famatorana ozona sy ny fanaratsy ka ny loha hevitra ianarantsika androany dia mbola miankina sy mifamatotra amin'ny resaka izany atao hoe fanafahana izany toy izao raha ny loha hevitra ianarantsika androany fantaro ny tenanao sy ny fiainanao androany hoe mbola misy fanaratsy sy ozona ve ao aminao sa tsia averiko tsara fantaro ny tenanao sy ny fiainanao androany hoe mbola misy fanaratsy sy ozona ve eo amin'ny fiainanao sa tsia so mantsonizy ny fiangonana mahatonga zany loha hevitra miendrika fanontaniana izany hoentina amintsika izay manatrika ato amin'ny toerana ity androany dia izao ny fanaratsy sy ny ozona raha mbola manapaka amin'ny fiainan'ny olona dia anisan'ny fototra anankiray lehibe ao badiky ny olana izay miatraiky sy mamatotra amin'ny fiainan'ny olona dia ny ozona sy ny fanaratsy io olana io dia matetika olana saribahana olana verimberina matetika ary tsy vitsy ary ny olona mitondra olana mandra-pahafaty noho ny famatorana ozona izay mbola tsy tapaka na fanaratsy mbola tsy voailika teo amin'ny fiainana marobe amin'ny olona riavana no hitako hoe tena misy ozona sy fanaratsy ao amin'ny fiainany ary noho ny zavatra izay nenen'ny olona tany aloha isika izao mantsy dia ambarany baiboly fa samy efa nanota sika rehetra maro amintsika ireo ny aina tamin'ny fampotsampy ihany koa ary misy amintsika n'olona fampotsampy nataona ray aman-dreny tany aloha nataondre olombe tany aloha dia vokatra zany dia mitondra ozona ho antsika le izy aty arina ary tsy vitsy amintsika noho nireo asana devoly ny ainatsika tany aloha sy ny fahotana dia mandrak'androany dia tsy mety afaka olana ary tena misy olana mangidy misy olana mavierihevitra misy olana izay ohatrany hoe tena mampitanonika rahabaky tena mety anisan'izany ianao tonga ato amin'ny toerana ity androany miantso anao androany mba hafantatra ny marina araka voalazan'ny Jaona toko fahavalo ao amin'ny andininy faharoa amby telopolo dia milaza manao hoe ka mifantatra reny marina ary marina afaka naretso andevo mazava zany ny ambaran'i Jesosy eto ry havana ka mifantatra reny marina ozy ary marina no afaka nareo a tsy andevo ry fiangonana miankina amin'ny fahafantaranao androany miankina ny marina fantatrao androany hoe mbola misy ozona ve ato amiko mbola misy fanaratsy na devoly ve ato amiko miankina amin'ny fahafantaranao an'izay ihany androany no atonga an'le olanao eo amin'ny fiainanao hiala fantaro androany ny marina hoe avy amina ozona ve ty olana tsy mety miala amin'ny fiainako ity avy amina fanaratsy ve ity olana tsy mety miala eo amin'ny fiainako ity araky ny tempo teny aloha mantsy ry havana ty izao saiky nisy ozona avokoa
ary saiky nisy fanaratsy avokoa ny akamaroany zanak'olombelona teto ambonin'ny tany satria araky ny tekoe nanompo sapy ny aina tan-karazana faratsiana maro samihafa ary reny dia varavarana sokatra natonga an'izy ireo manapaka sy manjaka eo amin'ny fiainantsika. Be dia be amin'ny olona nefa ny rihavana no tsy tena malala ny marina momba ny amin'ny ozina sy ny fanaratsy. Ny fahafantarana ny marina momba ny amina ozina sy ny fanaratsy anefany no anisan'ny fototra lehibe voalohany anafananao amin'ny fanadevozana ireo fanaratsy sy ny ozina. Averiko tsara, ny fahafantaranao ny marina ihany anefa no fototra voalohany anafananao amin'ny famatoran'ny fanaratsy sy ny ozina ka tonga anao ahita vahaolana lehibe. Ny baiboly dia mampafantatra riavana araky ny efa nianarantsika hatramin'izay hoe tena misy ny fanaratsy ary tena misy ny ozina, ary mandraka ankehitriny dia mbola manapirofo izany fisiana ozina sy fanaratsy izany amin'ny alalan'ndratsanga maro samihafa amin'ny amin'ny fiainan'ny olona sy ny zavaboary io fanaratsy io. Manapirofo zany ho iaho hoe mbola misy ozina ary misy fanaratsy manapaka amin'ny fiainan'ny olona dia ireo karazana tranga mavierevitra, ireo tranga ratsy maro samihafa zay mamatotra ny olona eny fa na dia olona efa nanolotra amin'ny fiainany any Jesosy aza, efa nanapa-kevitra mihitsy ary mitondra anarana hoe zanak'Andriamanitra, mitondra titra hoe mpivavaka, dia mbola maro no misy fiainana mampalahelo eo aminy, mbola misy fiainana mampahory eo aminy, mbola misy fiainana ratsy eo aminy, ary mbola maro no tena fiasarana olana tsy ahitany maminy ary tsy ahitany mangirana eto amin'ny fiainana. Mbola eto mandraka androany ny ozina ho iaho, mbola manapaka eto ambonin'ny tany ny devoly ihany koa. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 12 ao amin'ny 12 dia zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Apokalipsy 12 any amin'ny 12 hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ary noho izany mifaliry ny lanitra sy ianareo izay monina ao aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fanidina ao aminareo devoly sady manana fahatezenana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fanidina any aminareo ny devoly ozy. Tena olana lehibe ho an'ny tany sy ny zanak'olombelona ny fisian'ny fanaratsy ety ambonin'ny tany. Nitondra olana lehibe ho iaho ho an'ny tany sy ny zanak'olombelona zay monina ho aminy ny fisiana fanaratsy nazera tety ambony ty tany ty, satria tao arin'ny fahalavon'ny zanak'olombelona voalohany tety ambonin'ny tany dia tsy izy izany fa Adama sy Eva dia nanomboka nanjakazaka sy nanapaka tao amin'ny fiainan'ny olona ny fanaratsy sy ny oziny. Nanjaka tanteraka ihany koa ny devoly ary manao izay tiany atao, noraisiny devoly atanana tanteraka mihitsy ity zao tontolo zao ty araky voalazan'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaonina voalohany 5:17 tapany faharoa. Jaonina voalohany 5 amin'ny 17 dia tapany faharoa dia zao vaky ny tenin'Andriamanitra, ary zao tontolo zao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Averiko tsara ny teny voasoratra Jaonina voalohany 5 amin'ny 17 tapany faharoa, ary zao tontolo zao ozy dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Azavaiko tsara zany ny tenin'Andriamanitra ampifandraisina amin'ilay bokin'ny Apokalipsy izay anasoratany Jaonina. Nazera taty ambonin'ny tany ny devoly, rehefa tsy nisy toerana ho anazy zony tany an-danitra tany, dia fanaparan'ny tenin'Andriamanitra dia hoe loza ho an'ilay tany sy izay monina ho aminy satria nazera ho any aminareo ny devoly. Dia mbola namafisiny tenin'Andriamanitra ihany eto manao hoe izy zao tontolo zao ozy
dia mipetraka eo am-pialan-tanan'ilay ratsy avokoa. Ratsona zany ry havana dia hoe no raisiny devoly an-tanany tanteraka ity zao tontolo zao ty. Eo am-pialan-tanany devoly tanteraka zao tontolo zao. Ary marobe ny teny ato anatin'izao baiboly zao manaprofo sy manambara fa tena miasa eto ambonin'ny tany ny devoly. Tena mamatotra fiainan'ny olona marobe ny devoly. Marobe ho iaho ny tenin'Andriamanitra manaprofo izany. Zao anefa ry havana, raha nazera avy any an-danitra ny devoly ka miasa eto ambony ty tany ty dia ambarako amintsika tsara fa tena misy akony ratsy eo amin'ny fiainany zanak'olombelona tokoa ny fisina fanaratsy mbola manapaka eo amin'ny fiainany. Raha toa ka tsy fatany fisiny zany na tsy fatany ankony marina ary tsy fatany tokony atao. Averiko tsara samitsika miaina eto am-pelantanan'ilay ratsy zao tontolo zao ia satria nazera avy any an-danitra izy ka misy akony ny ratsy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona tokoa. Ny fisina fanaratsy mbola manapaka eo amin'ny fiainany. Raha toa ka tsy fatany ny fisiny zany, tsy fatany ankony marina ary anko tsy fantatry le olona ny tokony ataony. Eny fa na dia mpino kristianina aza le olona kanefa mbola misy fanaratsy manapaka ao aminy, mbola misy devoly mitoetra eo amin'ny fiainany, mbola misy ozona tsy tapaka aminazy ao, dia ambarako aminao tsara mihitsy fa anana olana izany kristianina izany. Anana olana lehibe izany ny olona izany satria tsy fatany marina, tsy fatany misy ozona ao aminy, tsy fatany misy fanaratsy ao aminy, ary indrindra tsy fantatry le olona ihany koa tokony atao. Makao am-piangonana ihany izy, mivavaka ihany izy, toa manompo an'Andriamanitra ihany, fa saingy izao ry havana anana olana lehibe zany kristianina izany. Anio aho dia miresaka amin'ny olona atao am-piangonana, miresaka amina kristianina hoe na dia mpino kristianina azy ianao fa taro marina androany. Amena. Na dia efa manana an' Jesosy ao anatinao azy ianao androany, jerevy ry havanao fa maninona anao tsy mety afaka olana, maninona anao tsy mety afaka fahoriana, fa maninona ka ianao tsy mety matsapa hoe fitahin'Andriamanitra mihitsy nefa mba manompo an'Andriamanitra ihany. Ianonareo nge ty fizoravim-belona anankiray mety efa netiko tamintsika izy ty fa nisany tena natonga sainana mandraky ny androany. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray nanao asan'Andriamanitra teto Antananarivo. Tena manompo an'Andriamanitra zany rahalahy zany ary tena manao ny aintso zavatra ampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ty zao tantaran'io lehilahy mpanompon'Andriamanitra io. Raha ny mpanao pasteur lehibe izy hoe anokatra asan'Andriamanitra anankiray teto mankaikikaikina Antananarivo. Tany am-poalohany nandehibe ny asa, misokatra ny asan'Andriamanitra, fa rehefa taty aoriana volana vitsivitsy dia nanomboka nentotongana nentotongana le izy ary nefarany azy dia netraikatra any amin'ny tokantranon'le pasteur ary nanomboka ny korotana izy mivady ary tsy vita zany any fa nanomboka ny vitsy ny olona tao am-piangonana ary nefarany dia lasa fiainana mahantitra sy mijaly ny fiainan'le pasteur. Ity pasteur nefa ny tiako mariana eto dia izao ampiraita-po amin'ny maromaro izy rery mipino, izy rery mivavaka ary izy rery manana an' Jesosy. Ary ny rere any mihitsy zany manao hoe za zany anisany nanana fiainana miavaka indrindra ampiraita-po, za zany nanana fiainana ho sambatra indrindra ary tsy vita zany any indrindra fa lasa pasteur izy. Dia izy efa nieritreritra hoe ho hitanareo ao fa izany ho anisan'ny ho lasalasa indrindra amin'ny fiainantsika. Nandeha ny fotoana rehefa ry havana fa dia nampalahelo dia ity ohatry ny voamaika ary tsy mandeha ny fiainana, mijaly izy fa diranovana ary tena misy fotoana aza nanohaniny ara-tsisy, nanao tokony ara-tsy misy nefa nisy mpanompon'Andriamanitra mitoro fitahiana. Mifandeha ny tantara nefa dia rehefa nitresaka tamiko pasteur io dia niteny mihitsy manao hoe zay nge pasteur io zanaka mpanompo sapy ary mpitaiza olona mihitsy any amin'ny fariparitra akaikikaikina Analamahitsy any ny ray aman-dreniny, mpitaiza olona ary tena mifanditra
sy ny fandona ataony ray aman-drenindreo mihitsy izy nataon'ireo mpiray-tam-potsonitsinona satria ireo mbola manompo sampy ireo mbola niankina tamin'ny sampy any fa izy tena vavaka fa nampalaelo de zao ry havana nefa rano nikatona le fiangonana ary tatyarina azy dia nalefa nanokatrasan'Andriamanitra tany amin'ny faritany dia niteo ihany ny teo satria nahoana i pastera tsy mahafantatra hoe misozina atao amin'ny fiainana le pastera tsy mahafantatra hoe mbola misy devotsy voaroaka atao amin'ny fiainana ka na dia efa lasa mpivavaka lasa manompo an'Andriamanitra aza izy dia mbola nitondra olana ho anazy foana lay fanaratsy tao aminy satria ny antony dia izao tsy fantany marina tsy fantany tokony ataony ary tsy vitan'izany ry zareo tsy manapaka osina ry zareo tsy mandroaka devoly tena zavabe fa dia nitondra faravana fampitena ho an'ilay mpanompon'Andriamanitra foana sy ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra zay natao zany taty arina raha moa dia tsy maintsy nody teto Antananarivo indray izy dia nisy pinto amin'ny fiangonana ny andreketan'io lasa nivavaka atao fiangonana misy atsika dia anao vondrombavaka tany antranon'ireo mpino leo amin'ny fiangonantsika tao amin'ny taloha reo azy zany dia rehefa tonga tao aho ny olona efa tafavory maromaro dia jerevako misy olona hafa dia miresaka aminy dia miprezante le mpino moa hoe izy mipastera anay taloha pastera le nitantaraiko aminao a fa mila resaka aminao ony izy dia nitantara ny olona teo mpanompon'Andriamanitra io nitantara ny zavatra misy teo amin'ny fiainana izy tantarandreo fantrana fampitehana faravana tsy fahombiazana ny asan'Andriamanitra indrindraindrindra fa ngiry firi-piainana satria misy fotoana hatramin'ny vadiny ary amin'ny teny mandatsa anazy lehilahy tsy mahavelom-bady lehilahy ohatrao ary misy fotoana le madama miala ohatrano dia asa mody any amin'ny ray aman-dreniny ao anaty foniteny kely tia ry madama toany ramose fa aza tao an'izany tena latsain'le madama mihitsy maninona raha mitady asany amin'ny zonina pastera ve nataonao izonina mampalahelo tsy hoe ratsy akory le izy tsy hoe any akory ny tokony torohevitra fa ny tena marina dia tsapako hoe olona natson'Andriamanitra le izy le mpanompon'Andriamanitra tenako hoe natson'ny tompo fa saingy izao tsy hitantaratra any amin'ny fiainana akory le mampandompon'Andriamanitra sy le fitahiana irairaina am-piangonana fa nareo ngamba tsy mino hoe raha lahata izy mamanay fanatitra kely mandray mampafolo-karena atalata any na latsinainy mandondona any amin'ny mpino ray izy hoe sao dia efa misy ampafolo-karena tsy moramora nge zany tompoko mafy zany dia fidina le mpanompon'Andriamanitra ve dia nitantaran'ireo olana rehetrarehetra ary nakanesany to amin'ny mpino io nainga hoe indram-bola dia sara fa miteny ampino ndraiky hoe tsy tsara ho ale mifampindrapindram-bola dia mitalao izy ozy pastera dia ahoana ny atao dia nentiko tamin'ny efitra ilany moa izy dia niteneniko pastera raha zany zavatra teneninao zany misy ozona vokany efa mipotsampina ataon'ny ray aman-dreninao ao zay mampahanitra anao mahatonga anao voainy mahatonga anao tsy tafavoaka eny fa na dia efa pastera ary ianao le ozona tsy nitapahanao satria tsy fantatrao fisiny le fanaratsy voaroakanao satria tsy fantatrao momba azy dia nanjaka tokana ary nanao zay tiany atao izy ary occasion lehibe ho an'ny ozona so mifanaratsy tsy fahafantarantsika marina occasion lehibe ho anazy ahafaha manao zay tiany atao ahafaha manao ny asa ratsiny raha ohatra ka tsy fantatsika momba azy dia tonga tao tena resy lahatra izy mo rehefa nambarako amin'ny marina rehetra pastera raha izany no izy ozy tonga dia ivavao zao dia zao eno dia nataoko nitaritiny olona le vondrom-bavaka atao ataoko nataon'ireo mpiara-miasa dia nivavaka atao zay mirahalahy efa minitra maromaro no nanapahana an'le ozona nandroana le fanarany tao aminy fa akory ty agagako ry havana pastera matoanany maro eo mpanompon'Andriamanitra matoanany maro eo olona mpitory fitahiana sy fahasoavana fa tsy tantaratra tena amin'ny fiainany akory zay zavatra nitoriana fa rehefa natao ny fanafahana jesosy zaho raha moa zany mpanompon'Andriamanitra zao ny devoly sy ny ozonao aminy maika fa nimpino netiny maika na fiangonana netiny dia mba manahoana nandora be maintimainty be fa firy sase izy miafatrafatra sy miolakolana ohatry ny biby mikikika ary le vondrom-bavaka atao ambadika ao amin'ny efitra ilany azy ohatry ny tsy mifantoka tro ny olona maninona le pastera ao dia nalahelo azy tsy elako eto androany ty fa dia angatahako jesosy ianao amindra fo aminy ka nafaka azy
vita le izy natsatra am'izay fanafana teo zao ny teneniny taniko tena misaotra pastera fa tsy napoziko fa lalina ny tsy fahafantarana amin'ny marina maninona hono tsy fahafantarana amin'ny marina lalina hono ny tsy fahafantarana amin'ny marina teneniny akaikiny hoe fantaro ny marina androany tsy mitondra titrapino anao na mitondra titra hoe kristianina na mpivavaka dia hitsoka ny devoly na mitapaka ho azy ndiozy ry fiangonana izay indrindra no antony androany hitondrana zao aloha hevitra ao aminao hoe fantaro androany ry fiainanao na ny tenanao hoe mbola misy ozona sy fanaratsy ve anao sa tsia fantaro satria ohatra izany mpanompon'andriamanitra izany nampalahelo any fiainana manarakaraka izay dia izao tena maro be ny fanaratsy na niozona miasa ety ambonin'ny tany fa tsy anankiray tsy akory tena maro be ho iaho ny fanaratsy sy niozona miasa eto ambonyity tany ty fa tsy hoe anankiray tsy akory ka fantaro hoe so mbola misy ao aminao ao raha ny voalazan'ny tenin'andriamanitra zao voalohany anisan'ny voalohany amin'izany a zay voasoratra ra baiboly ny anarany dia any amin'ilay filazantsara marika toko fadimy manomboka andino voalohany ka hatramin'ny fahasivy marika toko fadimy a manomboka andino voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia ambaran'ny tenin'andriamanitra fa ny anaran'ity fanaratsy tao anatin'ity lehilahy ty a zao voasoratra amin'ny andiny fahasivy dia nanontany ahy jesosy hoe iza moa ny anaranao ary mifanaratsy namaly hoe legina no anarako satria maro izahay zany hoe ity lehilahy nipetrahana fanaratsy ty zany ity lehilahy nisy famatorany ty zany dia izao ny tantarany nisy devoly be mihitsy tao anatiny ka rehefa nanontaniany jesosy hoe iza ny anaranareo ny fanaratsy na iza ny anaranareo ny devoly dia teny ny fanaratsy manao hoe legina no anaranay satria maro zahay no ato iza hono ny anaran'le devoly legina no anarany mazava be zany fa ny fanamaloto roanao anatin'ity lehilahy ty dia izy ilay legina fa tsy teny dia teneno tsiraray ny anaranareo zany legina zay ty ka fanaratsy aminarivony e fanaratsy maro be dika zany e fa avy atrany dia le fanahana legina no roana tao anatin'le lehilahy dia rehefa natao jesosy ny asa fanafahana faliliana an'le fanahana legina iala tao amin'le lehilahy dia ambaran'ny baiboly fa sitrana le olona afaka le olona ary tonga ary saina tsara androany amin'ny teny aminao fa raha fantatra amin'ny marina androany ivoaka eto amin'ny toerantiana ho afaka tanteraka ho afaka tanteraka sika rehetra halleloia amena maro be ho ihany fanaratsy fa tsy anankiray akory misy fotoana ako niona tamina pino anankiray vany amin'ny fiangonana ravavy rehefa niona tamin'ny pino a dia zao ny tenen'ny pastera tsy azoko mihitsy ny fiainako ina ho amin'ny fiainanao tsy azonao tonga eto amin'ny toerany ty aminareo ty mihitsy a pastera fa ao aminay mantsy zao efa manomboka manao délivrance tsara ho azy zany satria izay mihitsy ny asa nataon'i jesosy tety ambonin'ny tany akoatra famonjena fanahintsika sy ny fanatsitranana dia anafaka ny olona ny famatorany devoly ka inona ho amin'ny maratra izany fa mety zany ka zao dia pastera e rehefa tonga ny fotoana fampianarana dia le pastera ao aminay mandroaka dia miala devoly amin'ny anaran'i jesosy miala devoly dia magaga pastera ohatra tsy miova mihitsy amin'ny fiainanay ohatra tsisy devoly tsapana miala mihitsy fa nyteo ihany ny teo ka zao a le izy samy manana ny fanaratsy ao anatiny ange ny olona ary misy karazan'olona raha ho anampianariko anazy mihitsy ty filazantsara marika ity mety fanaratsy be deabe ny ao anatiny taka zay nisy tao amin'ny Marie Magdalena hoe fanaratsy fito be izao ny tao anatin'ny vehivavy io ka izay zany ny olana pastera satria raha ohatra fotsiny zao itsika manatrika atao am-piangonana be deabe reto samy manana ny anarana ao anatin'ny kopieny atsika e samy manana ny anarany miray aman-drentsika atsika nge atsika e ka raha ohatra mba hiteny hoe e mandehana mivoaka fa ifampijerijery daholo tsika rehetra iza ny e ohatra ny tsy natao tao anaty kopiako zany fanarana fo indrindry e raha hiteny hoe e mandana mivoaka fa ifampijerijiry eo ka raha hiteny hoe voaka ary devoly a mety ifampiteny izy ao anatin'le olona ka raha le legina ny tao na le fito ohatran'ny Marie Magdalena ny tao dia hiteny ianao hoe
voaka te voly a fa mety fampieno eny zalahy ao anatiny eo iza zany no ny voaka samy te voly daholo tsika ohatrohatra zany mihitsy mifandiniako azy ety fampieno eny izy hoe iza amitsika zany le ivoaka tsisy ivoaka ao fa mila fantatra ao androany fa maro be ny fanamaloto iaho ary zany no matonga fiainan'ny olona maro hafahafa na dia fampieno azy zany matonga fiainan'ny olona maro tsy mandeha araky ny tokony izy na dia efa mpivavaka azy ao anaty fonoteny kely ty fa tsy araky tsy nitona vitsoa amin'ny fampianarako androany hoe tsy vitsika ny olona na dia efa mpivavaka azy mpino azy mbola miaina amin'ny fahotana mihitsy efa nisy taona tona zay afatra teto alady maraina hoe misy alefana mampanota ao aminy ohatra amin'izany efa najanga fa najangazangana ozy ny baiboly mamato anatin'le olona ka raha tsy mifanajanga eny mivoaraka na dia efa mpino ela bery le olona tena ianao raha mety tsara azy hoe tsy napoziko mihitsy zany zany ve mba mpivavaka tsy napoziko mihitsy zany ve mba mpino satria manino lefa nafijangajangana tompoko ao mbola ao anatin'le olona ka akatoko iny aloha fa tsy ny fampianarako fa maro ny fanaratso iaho misy ihany ko faharoa akoatran'le legimy zay voasoratra ny tenin'Andriamanitra ihany izy zany misy anarana devoly anankiray iny legimy faharoa tilika telo ambin'ny folo manomboka 15 ihany ko zao dia abarany tenin'Andriamanitra hoe nisy vehivavy anankiray nanjoky nandritra 20 taona firy taona hoe 20 taona ity olona ity dia zao misy mivoto be ao amin'ny lamosiny ao dia tsy matraka izy fa rehefa mandeha dia mivokiny 20 taona izy nibaby an'izany 20 taona izy mifatora an'izany ndray asabata nefany tonga natao amina toeram-pivavahana anankiray Jesosy dia noroahany le fanahy mahafarofo tao anatin'ilay vehivavy lika 17 manomboka 10 dia abarany tenin'Andriamanitra fa rehefa noroahany Jesosy le fanahy mahafarofo dia niala tamin'ity vehivavy ity zany fanahy zany dia niaraka tamin'izay dia natraka izy alleluia amen jerevinareo ane lika 17 ary nisy vehivavy zay nanana fanahy mahafarofo 20 taona nanana inona hony fanahy mahafarofo 20 taona dia nany 19 dia mbola nao afisy Jesosy fa fanahy ratsy izy io koa ity vehivavy zanaky Abrahama ity zay efa nafaty Satana 20 taona izao moa tsy mendrika hoavahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'izay andro sabata va no fatorany Satana nandritra 20 taona tamin'le karazana fanahy mahafarofona hoe fanahy mitondra retina misy eo amin'ny alalana retina zany le fanahy mahafarofo zay zany ny afantaranao misy fanahy mahafarofo ianao misy eo amin'ny alalana retina misy retina verimberina raha baiboly angeriavana ty zao hoe raha retina normal ametra tanana dia sitrana ireny didina amin'ny anaran'i Jesosy ny retina dia hiala misy ara dia ambarany tenin'Andriamanitra hoe hosorana diloilo le marary rehefa manatona mpanompon'Andriamanitra dia ho sitrana ny aretina izany olona izany fa misy olona le fanahy ratsy mahafarofo mihitsy na ao anatiny ao rehefa ao anaty fotoam-bavaka ataontsika tahaka izao dia ohatra matsapa maivana le olona ianone maivamaivana ianone ohatra sitrana izy dia magaga dia ity mandeha mody amin'izay izy ny atongavany ao an-trano noely dia miendrika indray le fanaitainana miendrika indray le aretina dia nisy taona mba tonga saina hoe rehefa ao anatin'le fotoam-bavaka ve zany dia miaritra le devoly miafy ary misitrika izy aloha satria misy fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'le fotoam-bavaka dia tsy samietsika le devoly tsy samietsika le fanaratsy fa rehefa mivoaka indray le olona dia zao indray nitenenizareo andondray ede ianao amin'ny asantsika andondray ampahory sy ampijaly aty vehivavy ty lehilahy ty dia miverina indray le aretina ka vahaolana tsara indrindra amin'izany ho anao zay verenana aretina matetika tsy mety sitrana ary misy amin'ireny olondrany ary diavana dia zao sasatra mandamy volany amin'ny dokotera isak-bolana isam-bolana isaky manam-bola be dia zao misy marary foana mietsika foana ny aretina vahaolana tsara indrindra riavana fataro marina androany fataro marina androany ho iaho satria misy andreny aretiny ireny
no tsitrana mihitsy raha tsy le de voly zay fototra na tonga le aretina ny miala ao averiko tsara misy amin'ireny aretina ireny hoy aho no tsy ho sitrana mihitsy raha tsy lay de voly zay fototra le aretina mihitsy a no miala tahaka ny vehivavy izay narary a nandritry ny 20 taona io jorovavy bela faharoa amintsika ako hoe tena mampalahelo tsy fahafantarany olona marina na tsy fahafantarany olona ny afisina ozona sy mifanaratsy fo tamin'ny herinandro teo aho nandeha namango tokantrano anankiray rehefa tonga tao amin'ny tokantrano ny vehivavy io a dia miresaka amikeo izy mivady e pastera tena tsy fantatra mihitsy ozy momba anay fa izao ny tantara avy aty amin'ny côté an'ity vadiko ty ozy tsy maintsy maty daholo ny vinanto na vinanto lahy io na vinanto vavy io ary efa anankitelo zao ny vinanto maty a mbola eo amin'ny 70 taona ny mahery kely ny sasany maty eo am-piterahana ny sasany ray dia izao miteraka elaela dia marary tsy ampozina akory dia maty daholo dia ity vehivavy ty a zay efa nanatona fiangonana mifotaka atsika izao dia efa iny be dehibe izy mibe voko fa amam-bolana eny a dia afaka ho azy ny zanany afaka ho azy ny zanany ary natany ampiandohan'ny tokantranony aza dia izao efa nitenen'le rafozam-bavy mihitsy izy ianao tsy tianay tsy mahazo manambady ny zanakay fa izao zanakay efa misy vehivavy efa nomaninay ho anazy dia izy roa moa mifankaty be ka mahery ny fitiavana tsy voasakana dia mivady teny any izy roa fa nandritra ny fotoana ny vadiny tsy mety tian'ity vehivavy ty mihitsy le rafozam-baviny ka le rafozam-bavy mpitaiza olona mpanompo sampy dia nandeha teny ny fotoana tonga ny vavaka tato amintsika izy ndray taona 3 taona lasa izay dia ny tantarany olany hoe pastera tena tsy mety miteraka mihitsy a tsy mety mahazo zaza mihitsy a zay zaza mipetraka dia izao lasa foana tsy mipetraka mihitsy ka mba mangataka vavaka pastera tamin'izany fotoana zany a tsy nahafantatra ny hoe mbola misy fanahy ozona mamony vinanto ao amin'ny vadiny dia mifafahana tapahana le ozona na ilika le fanahy mifahafatesana roana le ozona tsy mavany nanaka dia isorana an'Andriamanitra teraka somatsara vehivavy io teny taona amin'ity 2018 io zao zanany lahy kely teraka somatsara izy fa saidy izao tamin'ny fotoana hiterahany aloha dia isoran'Andriamanitra fa mora ny fiterahany tsotra ny fiterahany fa ity zavatra tena natonga sainanahy io zazo io zany a satria faravavy ny mamany dia ny mamany ity vehivavy ty a mety sinoa dia ny teniny tamin'ny mihitsy fenao mba zanako faravavy dia izay zanakao izy a tena anao voady ahako fa ividianako fiara ny zanakao mba ho anazy mba ho ampiasainy rehefa lehibe dia nanaiky daholo mipiraitam-po tamin'le ranabavy nanaiky na ny anadahany na ny rahavaviny misy ohatr' zany ndray ve fa nisy anankiray nitsipaka tsy manaiky an'izany aho ozy vavy mato tamin'ndrareo tsy manaiky an'izany a fa mama mbola manana vinanto be zanaka be dehibe dia ahoana nyty zanako ny faravavy rery ny vidiananao tsy manaiky an'izany aho ozy maty any le mamany fa mandraky ny androany tsy nahazo le zaza maty tamin'ny herintaona maty le ramatoa maman'izy ireo dia nandraindray ny fotoana ny anadany zay nahenao ny afatra io indray zao akia efa heniko le lokaloka sy voadiny mama fa tsy maintsy tanterahako iny za mba tsara asa ihany za mba manany tokony ataoko any ka izao mampanantenandry ahako fa tsy maintsy hividianako fiarany zazakely ary tsy maintsy atao amin'ny anarany zany a ary ho ampiasainy rehefa lehibe inona ozy ianareo vo nyteny an'izany ty lehilahy ty nividy fiara tokoa maty le fiara tsy mandeha ary hatramin'izao natonga anazy ny antsona tamin'ny herinandro iny dia izao zay zavatra rehetrarehetra ho atao amin'ny anaran'ity zaza maty akaranana tsy tafavoaka manjavona ho azy dia teo ananomboka tonga saina le ozona mpamony vinanto le ozona mpitona fahafatesana no mamono ny zavatra ho azonyity zazy ity tsy tany amin'ny mamantsony izy no mipetraka tsy hitapaka le tany fa tao amin'le zaza tao akibo dia mbola manjakazaka le fanahy mbola manao ny ataony le ozona dia izay ho amin'ny mahatonga an'io a mitranga fiainanareo
dia ity ry havana magagana izy piray tapory eo zany le hoe maty daholo ny vinanto dia misy indray tsy maty fa izao manana olana rehefa raha mbola samy velona eo mitokantrano sasany zany misaraka maty fa ny sasany velona fa ray trano ao fa 5 taona zay ny anankiray natonga an'izy ireo tsy miray fandriana hony miaraka ao ihany resaka tsara miara-misakafo miara-mitady vola fa magaga dia ity tao anatin'ny 5 taona tsy miray fandriana dia inona ozy nareo mba hoe miantony mahatonga le tsy miraisana fandriana mierotra be olona lehilahy dia tsy tian'le vehivavy sampotsampona mampimeny olona gabana fa tena misy zany tompoko ao niratra amin'ny masoko tamin'ny azo mamaraina teo inona 5 taona vetsy niarany ray fandriana noho le eo dia rehefa lasa matory anilany ary olona le rahalahy dia le anabavy matory amin'ny eo amin'ny le rahalahy zany matory amin'ny matela amin'ny tany iny fa le ranabavy matory any ambony dia rehefa lasa le lehilahy io dia misy zavatra ohatra manaloka angeza be manasaviritaka amin'ny volon'le vehivavy manindry an'le vehivavy dia izao na misy vahiny araka atao mipetraka matony misambora io dia tonga io zavatra io miditra eo amin'ny varavarakely manakisaka rideau dia miorooro daholo dia nisy fianakavian-drareo avy any Paris tonga teto amin'ty Madagasikara mba andevina manana vao mipetraka indray andro tao nokorontan'ny fanahy io dia nefa rano ny fiainan'izy mivady lasa nijangajanga le lehilahy dia sao ny teny ankely ozina io heritra ny natao amin'ny fitaovana anasarahana an'le mpivady tsy tonga saina le olona tsy mahafantatra ny marina ka lano ny fotoanatsika fandoatsika hivavaka mino fa fantatra ny marina androany e tena misy devoly rangaza misy ozina rangaza ka ny tokony ataonao dia izao mila manao fifonana amin'Andriamanitra ianao raha nanompo sampy ny ray aman-dreninao na nenao faharoa manana etaeta tompoko no afaka amin'izay sa tsy zany tapao amin'ny anaran'i Jesosy le ozina toery tanteraka le fanahy ratsy ary ity mba fanamariana aza menatra ivoahana devoly aza menatra ianao misy karazan'olona menatra izy ivoahana devoly sao ny teneniny za pastera nisy fotoana ianao le nandroaka iny efa naingo mivoaka ny anao fa natahotra dia natelo dia magaga ty izao rehefa ao anatina fotoana ohatr'izao ametrahan-tanana izy modo fotony nataony io izy hoe tena tsisy ty olony ity raisina manokana tsy ambadikatsy izy avy eo dia ozy le atao vao devoloniditra vao eo ve zany iny satria tao am-piangolana tsy nisiko ary ambadika ary dia haiko hoe le olona rehefa ato samy mienoena sao dia mamenatra mantsy pastera le mika tokany eo amason'olona mamenatra hoe zarery mivoaka tsy mamenatra ny voana devoly fa fandrese zany ka andao ary ivavaka ekany ambandroany amin'ny fotoana ho atosikitsika amin'ny fanaratsy androany tapahtsika ny ozina androany voaketana olona afaka tanteraka ndao ary ivavaka isotra ny tompo Andriamanitra misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy saotrany amin'ny teninao saotrany amin'ny fampianarana saotra amin'ny voninahitra ny dera ho an'i Jesosy tompo samy tsika rehetra ary mivavaka samy misaotra an'Andriamanitra fataro ny marina androany maninona ianao tsy afaka olana maninona ianao tsy afaka fikorontanana maninona ianao tsy afaka ady mihitsy ry havanao sao dia mbola fototra fa amin'ilay devoly io na le ozina mila mafantatra ny marina asika androany rehefa fantatra amin'ny marina fantatra keo tokony ataonao andray fanafahana isika androany ho tapaka ny ozina resitosika amin'ny fanaratsy ko na izana izany fanamaloto mamatotra anao natao amin'ny fanafahantsika androany natao andray fanafahana isika androany vavahany fotsika rehetra azy vavahany fotsika manontolo aza manamary teny ianao fa ianao misy androany mila resy lahatra tena mbola misy ozina na misy fanaratsy mbola tsy voahinika amin'ny fiainako hitondra olany reny hitondra fahoriny reny hitondra ady foany reny fanaratsy reny raha mbola tsy afaka amin'ny olona
anaty izany dia raisy ny herin'andriamanitra ameno anao mifanahy masina androany andrakotra atsika rehetra ny herin'andriamanitra androany raiso mifanahy masina amin'izao fotoana izao izy no hitarika atsika izy alko nanositra atsika androany ameno atsika rehetra izy raiso mifanahy masina ny fiangonana raisy ny herin'andriamanitra amin'izao fotoana izao ary tsy maha-kristianina ny kristianina ny devoly tsy mampivavaka mpivavaka ny oziny fa raha mbola ao izy dia hitondra akony ratsy foana amin'ny fiainan'ny olona mila fantatrao zany androany mila fantatsika rehetra zany androany efa kristianina anao efa mpivavaka ianao fa raha mbola ao mifana ratsy ny oziny dia hitondra akony ratsy foana zany fiangonana fataro ary marina androany a efa nampianatra atsika andriamanitra teo apetrao ny fona ho ary ny tananao dia toero ary le fanahy ratsy zay fantatrao fa mamatotra anao roay le fanahy ratsy zay fantatrao fa manageja ny fiainanao mbadika olana io tapao le oziny aza manamaromaro tena fa toero zany androany ataovy amin'ny anaran'i jesosy toero amin'ny anaran'i jesosy toero amin'ny anaran'i jesosy zany samy mandroake samy manilike manana fahefana ianao nomena andriamanitra atsika ny fahefana ary fiangonana toero mifanahy ratsy tapao tanteraka ny oziny toero amin'ny anaran'i jesosy izy amin'ny anaran'i jesosy manapaka ny ozina rehetra aho ozina mpitondra olana mitondra fahatrana tapahana amin'ny anaran'i jesosy rehefa naratsy mitondra olana rehefa naratsy mampahory miala amin'ny anaran'i jesosy miala amin'ny anaran'i jesosy titihina amin'ny anaran'i jesosy samy mandroaka samy mandroaka samy mandroaka toery izy andeha toery izy hiala aza manamaro teny ianao a aza amboamboanina araky ny herin'ny saina fotsiny toery izy androany toery izy androany toery amin'ny anaran'i jesosy amin'ny anaran'i jesosy titihina ny fanahy ratsy rehetra androany amin'ny anaran'i jesosy miala amin'izao fiangonana zao le karazana ozina zay manapaka fiainan'ny olona voanana amin'ny andaran'i jesosy amin'ny andaran'i jesosy amin'ny andaran'i jesosy andriamanitra manafaka zao fiangonana zao ianao androany manafaka zao fiangonana zao andriamanitra ianao saotra anao andriamanitra angina isika rehetra ataovy amin'ny fonao ihany ny tananao tena resy lahatra avy anao fa nisy devoly zay natonga andreo olana sarobahana natonga ireo fiainana mangidy fahoriana lalina zay tsy nety afaka atao amin'ny fiainanao na dia mpino arenao resy lahatra avy anao fa no ny ozina zay mbola tsy tapaka natonga ireo karazana tranga sakana fahoriana korotana faravana ny tranga fiainanao hatramin'izay nefa nanao mpino ho afaka ianao androany ny fahafantaranao marina dia mitondra makany amin'ny fanafahana saotra jesosy hiasa aminao ny herin'andriamanitra amin'izao fotoana izao mitondra fanafahana ho resy tosika ny devoly androany mio lalana andeha roako manokana ny devoly mitondra olana ho amin'ny fiainany ara-bola mampahantra tsy matava voaka zavatra tao alefa dandala jesosy anendala jesosy alefa ihany angana mandeha mandeha ho za anendala jesosy rehefa antrana manaranaka tamin'ny ray aman-dreny rehefa antrana manaranaka hoa rehefa nafatrana avy amin'ny ray aman-dreny mampanahoaka fiainana tona fahafatesana miala anendala jesosy foa dala amin'izay angana
mandehana lefa namtora olana natokantrano kidrakitra lava mampiady mpiakorotana miaraka fahosafiana miala mianaran jesosy miala mianaran jesosy tapahana ny ozona le ozona avy ray aman-dreny le ozona mifampotsapa le ozona fahosafiana tapahana amin'ny antara jesosy any tapahana dozona tapahana dozona tapahana dozona ande antara jesosy toerina ny asan'ny devoly le tsy mahatafita ho anareo matsapa misy sakana raiso mifanafana zay misy sakana rehetra afaka am'zao fotoa zao miala fanamanakana miala sakana rehetra fa ande anara jesosy mandeha daholo fanamanakana miala amin'ny antara jesosy resy ananara jesosy zay marary rehetra tonga teto androany tidina loharano naretina miala fanamafarofy miala fanamafamatesana miala mianara jesosy tsofina rano sitrana ny marary afaka amin'ny fanamafarofy tsy verenana retina intsony izy ary lamina tanteraka amin'ny fiainany amin'ny anaran'i jesosy ho afaka zao fiangonana zao sotra tompo tanteraka amin'ny fotoanandroany zay natrehany ty tapany voalohany ty ialy eto zay dia mody miaraka amin'ny fanafahana sitrana zahay ivany olana resy tosika ny ozona sy ny tevoly teo aminay sotra jesosy tompo ho anao ny voninahitra alleloia amen